andeha misaorany Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah, manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaorany Jehovah, hitayanao avy ao izy ionany Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izay Andriamanitro, tratra ity sabata masina ity. Mamelany ny tsy fahamendrehanay ary atreo manokana izao fanompo-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fifaliana ho ay ny miarahabantsika rehetra nahatratra ity sabata ity, arabaina manokana ianareo rakizy ary ho antsika tanora ihany koa ary tsy rasa-danja amin'izany ianareo ray aman-dreny zokiolona rehetra. Ny firarian-tsoa amin'ity anio ity dia hoe engany ity sabata ity mba hitondra fitahiana lehibe ho antsika ary ahitantsika fifaliana ihany koa eo ambany fahasoavan'ny tompo. Anio dia asaiko ianao hanaraka hatramin'ny farany fa hiaraka hanovery avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika.
Izaho zany dia manasanao handray ny tenin'Andriamanitra hamaky ho voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko faha 1/30 andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 1/20. Tantara faharoa toko faha 1/30 andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 1/20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany nataon'i Ezekia iran'ny Joda rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary ny amin'ny raha rehetra izay natombony an'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamaniny dia nataony tamin'ny fony rehetra ka nambinina izy. Vavaka isika, Renay tsara sy masina indrindra izay nan-danitra, mideranao izay noho ny halehiben'ny famindram-ponao sy ny fitiavanao anay. Ny zava-boary rehetra dia mankalazanao avokoa, na ny an-danitra, na aty ambony tany, na ny ambany tany, ary na ny any amin'ny ranomasina tsy tanoanoa, koa diadera saotra laza ary voninahitra no atolotra ianao amin'izany. Ankehitriny mangataka famelan-keloka avy aminao izahay noho ny ratsy rehetra izay nataonay, na ninay natao na tsy ninay natao, na tamin'ny fisainanay izany, na tamin'ny fieritreritra, na tamin'ny nalaoka vavanay, ary indrindrandrindra izay nataonay dia ifonanay eo am-pelatananao avokoa ireo ratsy rehetra izay nataonao taminao. Ankehitriny Andriamanitra mangataka amin'ny firotsan'ny fanahinao masina izahay mba ho ao anatinay tsirairay avy. Ary izao fanompoana masina izao koa dia ankinina eo am-pelatananao, tononinay izany vavaka sy angatanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho avy ny alina. Izay no loha hevitra entoka ny tanànantsika indray, anomanantsika ireo fanatitra sy ny ampafolony hoentintsika ho an'Andriamanitra mandritry ny enemana izay atolontsika amin'ny sabata ho avy izao. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona toko faha-4, Jaona toko faha-5 andininy faha-4. Isika tsy maintsy manohy ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ry mpiray fanantenana malala, dia mbola miaina ao anatin'ny mazava isika. Satria nahoana? Andro mazava ho aisoanao izao raha mbola omeny fahasalamana tsara isika.
andro mazava ho aisoanao izao satria manana fahafana isika anampiana ireo fianakavianantsika hanoanana ny asan'Andriamanitra. Andro mazava ho aisoanao koa izao satria mbola nomen'Andriamanitra fotoana isika, nomen'Andriamanitra fahafana ihany koa isika amerina sy hanome ny ampafolany sy mifanatitra hanoanantsika trany ny asan'Andriamanitra. Tahaka mamazava ny androntsika, raha mbola mandeha tsara ny zavatra rehetra dia tokony ho fantatsika hoe ho avy ny alina ary ho afaingana izany. Amin'ny fotoana inona no hatongavany izay alina izay? Tonga ny alina rehefa simba ny fahasalamantsika. Rehefa tsy zakantsika intsony ny hitory ny tenin'Andriamanitra dia tonga izay alina izay. Tonga ny alina izay tsy ahafahantsika mamerina intsony ny ampafolony sy fanatitra noho ny toe-javatra sarotra izay iainantsika amin'izay fotoana izay. Ary tonga ny alina izay tsy ahafahantsika intsony mitory ny tenin'Andriamanitra. Nisy pastora iray nandeha nitsika ny toerana Taininaza tamin'ny taona lasa maromaro izay. Io pastora io rehefa nandeha tamin'ny tanàna kely anankiray dia nahita tovolahy anankiray ary nitomany izany tovolahy izany. Ka hoy ilay tovolahy tamin'ilay pasteur hoe "Pastor, naniry aho mba nanome fony mbola nanana ny fananako fa ankehitriny dia nisorona tamiko izay rehetra nananako." Antsoantsika tsirairay avy manaraka izao vanim-pompivavahana izao dia izao. Satria ho tonga ny alina dia aoka isika tsirairay samy mampiasa ny fanomezam-pahasoavantsika mba ho voninahitr'Andriamanitra. Faharoa, satria ho tonga ny alina dia aoka homena ny fahafolo-karena sy ny fanatitra ho fampandrosoana an'Andriamanitra. Manomboka aiza izy io? Manomboka ho Jerosalema, ny Jodia, Samaria, hatrany amin'ny farany lavitra indrindra amin'izao tontolo misy atsika izao. Mbola mazava izao ny androntsika, ananantsika ny tanjaka, ananantsika ny hery, ananantsika ny fotoana, ananantsika ihany koa ny vola. Andeha izao no atolontsika ho an'Andriamanitra hanoanana ny asan'Andriamanitra. Andeha sika ary hivavaka. Andriamanitra, izao no fanatitra tolotra ianao amin'ity sabata ity. Raiso izany ho fanatitra velona, masina, akasitrahana eo anoloan'ny seza fiandriananao. Maro ireo mbola tsy manana atolotra, okanao Andriamanitra no hanome fitahiana ho an'ny tanana tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonako ny vavaka. Amen.
miarabany ankizy any tokantrano any. Mino fa vonina ny feon'Andriamanitra ianareo amin'ity sabata ity. Tantarana miaramila iray no entiko aminareo amin'ity sabata ity. Efa nahita miaramila ve nareo ankizy? Ie, le mandeha eny amin'ny arabe ireny, le ao anaty eritreritrareo mihitsy le ho tantaraintsika androany. Indray andro dia andeha hiady hanafika ny miaramila iray. Tafika maro be izany rakizy. Tonga teo amin'ny toerana malalaka be izy ireo fa andeha hanafika. Rehefa nahita an'ilay toerana izy ireo dia gaga zareo rakizy. Satria eny tamin'ny lovatsofina fa misy bomba milevina ao amin'ny tany malalaka io. Dia nitady hevitra izy ireo hoe inona izany no atao? Ahoana ny zavatra ho ataontsika? Nisy miaramila iray nahita hevitra hoe andao jerentsika amin'ny alalan'ny masinina ireo bomba ireo izao manana traikefa amin'izany. Fa izao hijery amin'ny masinina ary ho baikoko izay toerana tokony hitsahan'ny tongotrareo. Satria raha vao manitsaka bomba iray any ianareo dia hipoaka io bomba io ka ho faty eo ianareo. Dia nanaiky avy hatrany rakizy ireto miaramila ireto. Nanana paikady izy ireo fa hozaraina écouteur tsirairay avy ny miaramila. Ka atao eo amin'ny sofina ilay écouteur dia samy haino ny feo an'ilay mpibaiko ireto miaramila tsirairay avy ireto. Rehefa nilamina avokoa raha ny zavatra rehetra rakizy rehefa tonga teo amin'ny toerana tokony hisy azy ilay mpibaiko rehefa tonga teo amin'ilay tany malalaka be ihany koa ireto miaramila dia nanomboka nandroso izy ireo. Rehefa nandroso ary ireto miaramila dia nanomboka nibaiko ilay mpibaiko. Miakavia, miakavanana, mandroso kely. Nandroso izy ireo. Niteny indray ilay mpibaiko, miakavia, miakavanana, mandroso kely. Nisy miaramila gagaga hoe tsy miova mihitsy izany miakavia ve dia miakavanana dia mandroso foana izay. Tena gaga rakizy ilay miaramila. Niteny ihany ilay mpibaiko hoe miakavia, miakavanana, mandroso kely. Tao anatin'izay dia nisy miaramila iray lehibe. Efa haiko izany Zahay efa mahay miakavia foana, zahay efa mahay miakavanana foana, efa haiko ny mandroso kely fa ovaiko hirahira le ao anatin'ilay écouteur. Novainy hirahira rakizy ny tao anatin'ilay écouteur. Rehefa novainy hirahira ny tao anatin'ilay écouteur dia nitsikitsiky ery ity miaramila nandeha teny amin'ny lalana. Tao anatin'izay tsikitsiky izay anefa nandefa afatra maika ilay mpibaiko hoe zao ianareo dia mandroso ary aza mivilivily intsony. Tao anatin'izay anefa ity miaramila iray izay nihaino hirahira ity dia mbola niakavia, niakavanana ary nandroso kely. Rehefa izy niakavia iny rakizy mipoaka avy hatrany ny bomba ary maty eo ilay miaramila. Ajanontsika hatreo iny tantara iny fa fantatrareo ve rakizy hoe isika ihany koa ane manana mpibaiko izay mpiaro antsika, mpitari-dalana antsika isan'andro isan'andro. Tsy iza izany fa i Jesosy Kristy ilay zokintsika. Andeha ho jerentsika ny ao amin'ny Baiboly andeha ho sokafantsika ankizy kely rehetra ny tokantrano any Baiboly ao amin'ny Isaia 30:1-20. Isaia 30:1-20 manao hoe fa na mivilo amin'ny akavanana ianao na mivilo amin'ny akavia, ny sofinao dia andreteny eo ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehana. Rehefa manaraka tsara ny baikon'Andriamanitra isika dia tsy misy bomba afaka mamotika ny fiainantsika. Rehefa manaraka ny feon'Andriamanitra ihany koa isika dia misy valisoa rakizy. Andeha ho jerentsika ny eo amin'ny Deutéronomia 7:20. Deutéronomia 7:20 tapany amin'ny anaran'i Jesosy dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino ny didin'i Jehovah Andriamanitrao. Te ho lohany ve ny ankizy kely? Te ho ambony fa tsy ambany? Enoy ara
ny feon'Andriamanitra e. Andeha hivavaka ao anareo aho amin'ity sabata ity. Jesosy ampianaro izahay hihaino feonao mba hahafantaranay ny tena sitraponao eo amin'ny fiainanay. Amen. Faly miarabanao tratra ity sabata maraina ity
Andray afatra avy amin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Ary ny lohateniny izany afatra izany dia ny hoe ny tena fanambinana antsika zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izaho sy ianao. Mino fa tianao ny azo fanambinana amin'Andriamanitra? Tsy nofinofy izany, fa Andriamanitra no fanampanantena azo tanterahana izany. Ny tena fanambinana antsika zanak'Andriamanitra. Alohan'ny irosotsika ny famelabelarana izany lohahevitra mahaliana izany, dia manasa anao hiaraka hivavaka amiko ka hanondrika ny loha isika. Raha inay izany an-danitro, miatrika toe-javatsarotra izao tontolo izao. Aoka izay hitoetra ho zanakao ka azo fanambinana aminao. Koa tary io lalana Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina hanolotra amin'ny olotro, raha andinika izany lohahevitra mahaliana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nisy mpanjaka anankiray tamin'ny andron'ny fahampanjaka, nanjaka tany Joda izy, ary ny anarany dia antsoina hoe Ezekia. Efa somary nitotongana ny Israely tamin'izany fotoana izany, teo amin'ny ara-panahy sy nisy koa ny fiemorana, kanefa nanao fanavozana be izany mpanjaka izany. Ary anisan'ny fomba nataon'ity mpanjaka ity tamin'ny alalan'izany fanavozana izany ny hita ao amin'ny tantara faharoa, toko faha 1:30, andininy faha 20 sy 220. Dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany nataon'i Ezekia eran'ny Joda rehetra. Fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra sy lalàna, ary ny didy izay tadiavany an'Andriamanina, dia nataony tamin'ny fony rehetra ka nambinina izy. Nahazo fanambinana i Ezekia. Ary ny fanjakana rehetra tamin'izany fotoana izany, raha ohatra ka efa niemotra ny mpisorona sy ny levita nanao raharaha hafa noho ny tsy fampin'ny hoentomanana, dia noho ny ezaka nataon'ity mpanjaka Ezekia ity, niverina ny olona nanao ny ampafolony sy ny fanatitra, ary dia lobolobo ny trano firaketana, dia nandroso tamin'ny lafiny rehetra sy nambinina izany fanjakana izany. Iverina amin'ilay lohahevitra voalohantsika hoe ahoana zany ny tena fanambinana antsika zanak'Andriamanitra. Ina moa natao hoe zanak'Andriamanitra? Tsara ny mahafantatra fa Andriamanitra no namorona antsika tany am-boalohany, namorona ny Adama. Ary zanany isika zany tamin'ny famoronana. Azy isika. Satria izy no namorona antsika. Fa isika nanota, nandika ny didin'Andriamanitra, ary namporisika antsika nandika ny didin'Andriamanitra dia ilay fahavalo na i Satana izany. Ary nisandoka ho raintsika i Satana, satria dia nanaraka ny tetikadika nataony isika tamin'ny alalan'ny fiodinana sy ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga nefa Jesosy Kristy, ilay mpamonjy antsika maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia namerina itsika indray, novidiny tamin'ny rano isika mba ho tonga zanany. Izao no voalaza amin'ny Jaona voalohany. Jaona toko voalohany azafady andininy faha 12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Raha ohatra ka zany efa nivily lalana tamin'Andriamanitra isika, nanaraka an'ilay ray sandoka, dia afaka mandray azy isika ho tompo sy mpamonjy antsika. Fa niza tsisy akanavaka, na dia efa nanota be aza, na dia efa tsy mendrika aza, na dia efa latsaka lala tao anatin'ny fahadisoana aza, dia izay rehetra nandray azy dia homeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Raha mino isika fa tonga Jesosy hamonjy antsika, hividy antsika indray tamin'ny rany, ary hoverina ho zanak'Andriamanitra, dia afaka ny ho zanak'Andriamanitra isika. Ary tsy amin'izay fotoana izay, satria izy no manome hery antsika,
dia tsy hoe isika manao miezaka ho tonga zanak'Andriamanitra, fa izy izay efa ao anatitsika dia lasa mitondra tena ho zanak'Andriamanitra isika rehefa nomeny izany hery izany. Azany hery izany dia ny fanahy masina izany. Zany hoe zanak'Andriamanitra zany ianao, rehefa nandray an Jesosy, rehefa ninao an Jesosy, dia tsarovy tsara fa zanak'Andriamanitra ianao amin'ny toerana rehetra. Tsy hoe zanak'Andriamanitra aho rehefa hitan'ny olona sy rehefa any am-piangonana, fa rehefa any amin'ny takotakona sy mpiaraka amin'ireo namako fahiny dia miverina indray tsy zanak'Andriamanitra. Fa zanak'Andriamanitra ianao amin'ny toerana rehetra. Ao an-tokantrano izay ivom-piofarana, ary ny tokantrano zany dia tokony ao ny ofanany ray sy reny dia takan'ny Maria izay renin'i Jesosy, dia nanofana an Jesosy atao ny tokantranony mba ho tena aneo fa tena zanak'Andriamanitra izy. An-tsekoly na any am-piasana, izay fotoana izay andanitsika ny fotoanantsika eo amin'ny adiny 8 eo ho an'ny mpiasa, latsa-tsarak'izay no ho an'ny mpianatra, dia ao amin'ny toeram-piasana ireny sy ny fianarana ireny dia tokony anehoantsika an'izay mahazanak'Andriamanitra atsika izay. Ary mazava ho azy moa fa ao am-piangonana, eo amin'ny fanompona isan-karazany, ny fiofanana izay ny fiangonana no ivo ny tokantrano no ny fototra, ary ao amin'ny fiangonana dia toerana izay iofanantsika, anabe antsika, hitombontsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Izao ny voalaza ao amin'ny Joba 4:7-8. Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Andriamanitra zany mandinika tsara, avy toeran'Andriamanitra fa iva fijery, mandinika ny lalantsika rehetra, na ny amin'ny takona na misy tsy mahita hoe iza lay manahoana isika, lanjaina isika jeren'Andriamanitra. Ary raha tsanatria raha solafaka isika dia tsy arian'Andriamanitra, fa nameky ny fahotantsika dia mahatoky sy marina izy. Eo amin'ny fiarahamonina, eny an-dalana, izany hoe mandeha nisy ny antso, nanao ezaka mba ilazan'ny filazantsara teny mahazo ahoko, dia rehefa nandalo teny an-tsena dia nanasany zareo dia nisy fotoana niarahany sakafo misy rehefa vita ny famelabelarana soratra masina. Dia nagagana ny olona nanaovana izany asa izany dia olona miasa matety ny akabean'ny maroan'izy ireo dia olona mpitondra kalesy reny. Fa nagagana dia izao, teny amin'ny toerana izay atao hoe mpivarotra anana zany no niantso anahy hoe azafady tompoko te hianatra ny soratra masina, nafinaritra le zavatra nataonareo, dia gaga hoe ay ve zany tena fantatry ny olona zany ianao, ary zava-dehibe zany zavatra zany satria kay zany eny amin'ny toerana rehetra dia misy vavolombelona mahita anao, na ny olombelona izany na ny anjely. Eny amin'ny toerana tsy misy mahita na eny amin'ny toerana eo amin'ny vahoaka dia rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tokony mitsoro vavolombelona amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Romana 4:5-7, fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Misy feo mibitsika antsika anankiroa ao amin'ny fisainantsika ao. Ny anankiray mitarika antsika ho amin'ny ankavia, ny anankiray mitarika antsika amin'ny ankavanana. Ny fanahy masina dia miasa amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana. Rehefa mandray an Jesosy Kristy isika, mino azy manana fifandraisana velona aminy isika, dia miteny amintsika mangina io fanahy masina io, ary mitarika antsika. Ny zanak'Andriamanitra zany dia mandeha amin'ny lalana izay hitaritan'ny fanahy azy. Ohatra hoe asa mety misy toerana anankiray, ohatra hoe ny hariva misy fotoana izay hoe conférence famelabelarana soratra masina. Amin'ny fotoana io koa zany mety misy lanonana hafa, mety tsy disy hirahira eto amin'izao tontolo izao, dia ny fanahin'Andriamanitra mitarika antsika ho amin'ny lalana tokony alehantsika, lala-marina. Ka ny zanak'Andriamanitra dia manaiky tarihan'izany fanahin'Andriamanitra izany. Andehansika izany hijery amin'izay ny ohatra naseho an'ny mpanjaka Ezekia izay tokony ho alain'ny rehetra taraka, ahatonga zanak'Andriamanitra ho ambinina. Maliny zany hevitra zany mino fa izasianao ao anatin'izao krizy izao, ao anatin'izao tontolo izay atao hoe mavesatra izao, dia mila fanambinana,
mila fanambidina isika tsy nofonofoka izany fa tanteraka tamin'ny Ezekia mpanjaka ary azosika tanterahana ihany koa azon'Andriamanitra tanterahana koa aminao sy amiko ny tokantranonao sy ny fiainanao manokana. Inona moa no tsy ambaratelo ny Ezekia? Misy telo ny tsy ambaratelo nataon'ny Ezekia. Voalohany dia nanao izay tsara. Nanao izay tsara. Ny zavatra ataon'ny Ezekia zany dia zavatra tsy kitoto. Ohatra hoe nanamboatra ny trano firaketana izy, nanamboatra ny rava zany le fitehirizana ao amin'ny tenipoly. Dia rehefa nanao izany zany dia naka olona mahay misy ny angaliana tsara, nanome voninahitra Andriamanitra zavatra tsara no atao. Ary io atsarana io zany dia efa Andriamanitra mihitsy no nanome ohatra antsika. Indro tsara izany rehefa namorona n'izao tontolo izao tao anatin'ny enemana izy. Ary tamin'ny farany izy dia teny hoe indro tsara indrindra izany. Indrindra moa ny asa atao ho an'ny tompo. Ny asa atao ho an'ny tompo ny asa tokony ataontsika rehetra dia tahaka ny ataontsika ho an'ny tompo. Fa nendretsika rehefa manao zavatra amin'ny olona dia jerentsika le olona dia hoe atao sarara vita na atao kitoto. Amin'izay tsika voafitaka isika amin'izay fotoan'izay satria mieritreritra hoe mijery olona isika amin'izay fotoan'izay fa raha mijery ny tompo isika Jesosy Kristy ka izay zavatra rehetra ataontsika dia ho heveritsika hoe ho aterina ho aminy fanatitra ho azy dia ho ataontsika tsara izany. Atao tahaka ny amin'ny tompo fa tsy ny olona. Voakaly tsara. Azo tena hoe ny asa tsara zany dia voakaly hatramin'ny zavatra madinika indrindra. Ozy izy ny vazaha hoe méticuleux, scrupuleux. Atao hoe tena amin'ny détail ozy izy ny teny frantsay dia tena iangaliana tsara dia apiaky volana rehetra hoe tena tsara izany, tena tsara izany. Zay zany nataon'ny Ezekia, ny zavatra rehetra ataony dia ataony tsara. Matetika isika ohatra rehefa mividy zavatra eny an-tsena, atsa hoe telefona na chargeur na mividy zavatra tahaka izany dia manontany hoe vita inona ity? Dia rehefa vita européenne, ny marika original ozy izy ny fitenenana misy le hoe CE reny dia hoe tena tonga dia resy lahatra isika hoe ity ny tena tsara. Fa raha vita zavatra hafa zany dia indraindray ohatrany hoe tsy maharesy lahatra antsika. Ka zay zany le hoe manao ny tsara. Mety azonao angamb'izay. Dia ny manaraka dia hoe manao ny mety. Nanao ny mety i mpanjaka Ezekia araka ny vaky teny fototra izay novakidy tamintsika. Ny atao hoe zavatra mety dia zavatra manara-penitra. Manara-penitra. Ohatra zao hoe amin'ny kianja filalaovana baolina kitra ireny izay andraisana lalao lehibe ataon'ny FIFA ohatra dia mila kianja manara-penitra. Ny ety ivelany ny bozaka sy ny lafitra rehetra dia mila norma izay arahana. Ny antsika moa indrisy fa mbola tsy nahazo norma fa inona fa azo norma izany kianja izany atoato. Zany hoe rehefa manao zavatra zany dia atao manaraka ny fomba tokony hanaovana azy. Zany hoe tsy araka ny sitrapon'ny tena manokana hoe za izay tiako atao mety avokoa. Fa atao araka ny fomba hanaovana azy. Ohatra hoe manao baolina kitra zany ianao dia ohatra ianao zany hoe ny hoe football dia lalaovana amin'ny tongotra. Fa raha ohatra ka ny tananao no ikasihanao azy dia tsy mety zany. Dia mahazo coup franc amin'izay fotoan'izay. Na hoe manao fihetsika mahery any ambony kianja dia ny zavatra hoe mety zany dia atao araka ny fomba izay tokony hanaovana azy. Ary Andriamanitra dia manana fandaminana manokana amin'ny fanaovana ny raharaha. Zany hoe amin'ny lafiny iray koa zany ny dikan'io dia hoe manaraka fandaminana. Efa misy lamina tokony hanaovana azy. Ny zavatra rehetra ohatra ao am-piangonana, ny fomba ny rafitra amin'ny komitin'ny fiangonana, tsy afaka manapa-kevitra resika fa mandalo andalandala tohatra ohatra, izany rehetra izany dia lamina izany. Ka Ezekia zany rehefa nanao zavatra dia nanaraka izay fandaminana izay, nanaraka izay fomba izay tokony hitondrana izay dia nanao izay mety. Ary ny anankiray izay nataony farany natao Ezekia dia hoe marina. Marina. Ny marina dia ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:7-8.
manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny manao zany zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mandika ny didin'Andriamanitra zany tsika eo ampanaovana zavatra anankiray, ohatra hoe sanatria hoe asa mangalatra ozy izy ao anatin'ny didy folo, dia tsy marina izany. Na hoe manao zavatra hoe aza man'Andriamanikafa, dia manao miantehitra amin'Andriamanikafa isika dia tsy manao zavatra ara-pahamarinana zany tsika. Ohatra indray zany hoe ny marina hoe manao fahafolo-karena, dia ataontsika ao anaty valopy ohatra nahazo ray hetsy isika, dia raha ny tokony ho izy dia ray alina no ataontsika ao anaty valopy ampafolony. Raha 5,000 no ataontsika ao dia mbola tsy marina koa zany. Ka i Ezekia zany teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fitantanany, dia nanao zay tsara, nanao zay mety ary nanao zay marina. Alazaiko teo fa tsy amin'ny herin'ny tenany zany, fa satria na zanak'Andriamanitra izy dia nino dia Andriamanitra no tarika anazy ahafahany manao an'izany, ary afaka manao an'izany koa ianao, afaka manao an'izany ianao. Rehefa mandray an' Jesosy ianao ka mandraiky tarihan'ny fanahy masina, dia afaka ny manao ny marina, ny mety ary ny tsara, ary tonga anao ny fanambinana. Tena tonga tamin'ny Ezekia ny fanambinana ny Lasirana-bavy, ianao zay manatrika eto, nandrosony ny fitondrana fanjakana tamin'izany fotoana izany. Fa eo amin'ilay fanambinana io no tiako asy teny farany, dia ozy izy asafa ao amin'ny Salamo 7:70, saika solafaka ozy izy nahitan'ny ratsy fanambinana. Betsaka ny mety endrika azahoana fanambinana amin'izao vanim-potoana izao. Mety misy hoe afetsifetsena, na fanafanam-bakana, na kolikoly, na endry zavatra tahaka izany. Zany zavatra tahaka izany dia mety atonga antsika ho ambinina, mety mahazo tombo miopapana. Kanefa ozy izy ny ao amin'ny ohabolana hoe ny harena azo ho azo foana dia miaina lalandava. Reny zany dia fa antsika zany ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fanaovana ny fahamarinana, anaovana ny tsara sy ny mety, amin'izany dia afaka ny ambinina isika. Ary maro ireo zanak'Andriamanitra tamin'ny andron'ny patriarka ohatra hoe Abrahama, ry Jakoba, David, Solomona izay nanan-karena tamin'ny alalan'ny fanambinan'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanaovana ny fahamarinana. Amin'ny rafitinina izany dia ny fitoerana ao amin'i Jesosy Kristy. Raha miray eo amiko izy ianao dia angatao izay rehetra tianao fa ho azonao izany. Ao amin'ny Jaona 2:15-17. Zany hoe ilay fandehanana amin'ny fanaovana ny mety sy ny tsara zany dia mila fitoerana eo amin'i Jesosy Kristy. Ary ny fitoerana amin'i Jesosy Kristy zany, rehefa satria efa zanak'Andriamanitra isika, dia tsy azo tsoka tsony ny misabaka hoe indraindray mba natsiaro ilay fomba fanaoko taloha izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa mila mitoetra feno ao amin'Andriamanitra isika rehefa tonga zanak'Andriamanitra. Araka ny voalaza hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra, ny herinao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Mila ny tenantsika manontolo no atolontsika an'Andriamanitra, ary zanany amin'ny fahafenoana isika. Tsy manay manompo tompo roa isika, fa ny ray tiany no ray alana. Tsy afaka manompo tsika hoe ohatrany tiako ny vola, manompo vola, ny fikatsarana ara-vola ihany, momona moa ny antsoina an'izay, fa na sika mifikitra feno amin'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny fikirantsika amin'Andriamanitra no hitahin'Andriamanitra isika. Ry Lasirana-bavy, ny afatra izay tiana ampitaina farany aminao dia ao amin'ny Petera 1:4-7. Manao hoe amin'ny anan'i Jesosy, fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa ahendre ary manoana tena amin'ny fivavahana. Na ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa mihazakazaka fandehan'ny tantaran'izao tontolo izao. Hifarana tsy ho ela ity izao tontolo izao ity. Hifarana tsy ho ela. Ary mila miverina isika
ho tena zanak'Andriamanitra. Sao tara ny fiverenantsika, natoka ny vely lalana isika. Raha toka mbola nanompotompo roa isika, fa Andriamanitra amin'ity androany ity, dia te hiantso anao ho zanany amin'ny fahafenona. Tenimpolo fanahy masina ny tenantsika. Tsy atsika ny tenantsika fa an'Andriamanitra. Ao koa atolotsika amin'ny fofeno ny tenantsika, ary verina tanteraka ho tena zanak'Andriamanitra isika. Fa na isika azy manontolo na tsy azy. Mino fa ianao izay manatrika izao dia isafidy sy andany androany ho zanak'Andriamanitra. Ary zany indrindra ny fanirian'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray aminao amin'ity androany ity. Koa raha vonona ianao hanavao ny fanontantena na isafidy ny zanak'Andriamanitra dia manasa anao hitsangana hiaraka hivavaka amiko. Hivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Zanakao izahay tamin'ny namoronanao anay. Enona dia nanania sy azy izahay dia novidinao indray, naverinao zanakao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zanakao ny tenako, ny mpanomponao izay manatrika etona, mangataka Andriamanitra. Aoka ho tena hiverina ho zanako manontolo izahay. Zanakao amin'ny fahafenona, ka ho tianao amin'ny fona rehetra sy ny saina rehetra, ny fanahinay rehetra ary ny herinao rehetra. Terizo zanakao izahay mandra-piavinao eny amin'ny raho an-lanitra ka hitsenanao am-pifaliana. Aza vela orombahany fahavalo intsony izay Andriamanitra, tsy hitoetra zanakao ihany, fa hitondra ny olona rehetra koa ho zanakao, andova ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.